Naneho hevitra sy nanao ny fanambarana mo Andriamatoa Selon Ferna manoloana ny tranga izay nahazo ny mairany Diego. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony. Ingia maharanty Jean Didier misy mitory sac sans provision firy volana izay mihantona ny dossier fa hoe miandry instruction. Manana dossier eny amin'ny PAC sy Bianco nefa tsy kasina lazaina daholo izao procédure tokony arahana izao hoe mairany Diego vao nametraka dossier candidature dia io nalefa ny fitsarana azy dia nomena sazy 10 taona an-tranomaizina. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nataony Selon Ferna ho lazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina fa milohan'izany aloha dia azadino ny miabone ny sainatsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video, noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy ajaina. Ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao sy vaovao miparitaka moa dia mazava ho azy fa resaka mairany Diego. Nomeny zareo sazy 10 taona an-tranomaizina i mairany Diego raha araka ny vaovao naparitaka an'i Fernancelo ary tena miezaka mafy mihitsy izy manaparitaka izany ao anatin'ny tambanjotra. Dia tena nipotehiny zareo koa i mairany Diego hoy izy hatrany. Tsy zakany zareo mihitsy ny personnalité ananany ity ranga ity. Vao voapetraka ny dossier candidature dia io fa notsaraina ary nomena sazy 10 taona an-tranomaizina. Sazy mihatra ary onitra 20 tapitrisa ariary. Ho tanterana amintsika eto ny tohony ity raharaha ity ary nampanantena izany raha timo i Fernancelo. Zay moa ny vaovao mahoraka sy vaovao mafana amin'izao fotoana izao ary maro raha teo ireo olona mpaneho hevitra maneho hevitra ny mikasika an'ity ben'ny tanàna Diego ity. Ndeha ary ho jerivantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Samy Teny. Ity pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Samy Teny ity moa dia ny alohany izy naneho ny hevitra nametraka ny fanontaniana ary mihendrika toy izao ny fanontaniana izay napetrany. Inona no antenainy Tim? Rehefa tafapetrany moa izay fanontaniana izay dia nilaza ihany koa izy ny hoe ny vahoaka mihitsy no efa reraky ny fiainana, efa tena aketrahany fantrana ny olona ka tsy afaka mitrotra intsony satria efa tena malemy. Ny voky ihany no manana tanjaka mitrotra. Tsy misy azo atao moatra ny hoe zendana rehefa naheno hoe ho samborina ny ben'ny tanàna Diego. Io dia olona mamoditra antoerana ary marihina fa tsy maparaka izany no hanapotehina azy mialohan'ny fifidianana. Fehiny na fitsarana na tafika na ny seni dia samy efa voafehiny ny fitondrana rajoelina avokoa ka inona intsony no andeha antenena ry malagasy. Izany moa ny hafatra izay nomeny pejy anankiray izay mitondra ny anarana hoe Samy Teny. Koa dia zaraiko aminareo rehetra ato mpanaraka tsy tapaka ny zavamisy, mpanaraka tsy tapaka an'ity saina ity. Fa ny any Soalala kosa dia nanome hafatra ny maira mba hanakanana tsy ho kandida amin'ny fifidianana dia namoronana dossier hoy maira Abbas Mohamad CI. Nanaitra ny maro ny fahitana ny taratasy fikarohana navoaka ny zandaro eo anivony sampana fikarohana misana heloka be vava ao Mahajanga ny omaly hariva. Voalaza tamin'izany fa karohana noho ny fandrahonana ho faty sy fanalambaraka ity ben'ny tanàna ity sy ny rahalahiny Saïdy Sailany izay kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tao Soalala farany teo. Amin'izy ireo dia fanakanana sy fampitahorana aningia ben'ny tanàna tsy hirotsaka itsony ity fisehoan-javatra ity. No marihiny fa tsy mbola nahazo taratasy fiantsona mikasika io tranga io ny tenany 5 taitra izy ireo fa avy dia taratasy filazana fikarohana no natao. Fanalambaraka izao zavatra izao hoy maira raha nanontaniana mikasika io filazana fikarohana io. Omaly ihany nefa izany hoe ora vitsivitsy taoriany namoahana ilay filazana fikarohana dia efa tsy tao amin'ny pejy ny CRJN Mahajanga itsony ilay izy fa nisy namafa. Nohon zany dia andrasana ny mety fotohiny ity raharaha ity fa ingia ben'ny tanàna dia efa nilaza sahady fa fantatra izy ireo ny olona ambadika izao tranga izao. Izany moa ny malaza any Soalala koa dia zarena aminareo rehetra. Zay moa ny zava-misy any Soalala fandeha resika iresaka kely ny zavatra misy any Antsohihy. Tsara laza Germain kandidany ben'ny tanàna voalohany nanatitra antotan-taratasy firotsahan-kofidiana tao amin'ny Oveka Antsohihy. Efa niomana ary efa vonona
tanteraka ny tenako amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna. Porofony izany no voalohany nanatitra antotan-taratasy firotsahako fidina amin'ny commune 13 mandrafitra ny distrikany Antsohihy hoy kandidany ben'ny tanàna Ankerika Tsaralaza Germain. Ny antso ny fiarahamientany vahoaka rehetra fa indrindra ny zanaky ny commune Ankerika izay irotsahany moa ny tenany. Ary anisany no hamafisiny sy no hamarininy moa dia ny hoe commune manana ny lazany sy ny tanjany amin'ireo harena maro isan-karazany ny commune Ankerika, kanefa azo lazaina tara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ka tsy maintsy mijoro ny tenako amin'ny mahazana-tany hoe hatrany izy nanambarany fahavononany. Mazava ho azy araka izany fa i Tsaralaza Germain no kandida voalohany nanatitra antotan-taratasy firotsahako fidina ao amin'ny Oveka Antsohihy. Tena mahafinaritra mahita ny tanora samy mijoro sahy mandray andraikitra. Zay moa ny mikasika aniny Germain iny koa dia mitsodrano azy isika mba ho tojo amin'ny tanjona izay riny ary mba ho tratrany ana izay kasainy amin'izany asa fampandrosoana ny tanàna izany. Fa hiverina kely amin'ny resaka maire Diego sy Maharanty Jean Didier isika raha araka ity fanambarana izay nataony Ingia Fernancello ity ho jerevantsika vetivety. Ingia Maharanty Jean Didier misy mitory section provision firy volana izay mihantona ny dossier fa hoe miandry instruction. Manana dossier eny amin'ny PAC sy bianco nefa tsy kasina lazaina daolo izao procédure tokony arahana izao hoe maire Diego vao nametraka dossier candidature dia io fa nalefa ny fitsarana azy dia nomena sazy 5 taona an-tranomaizina. Izany moa ny hevitra sy fanehoan-kevitra izay nataony ity namana Fernancello ity mikasika any maire Diego izay nampitahany tamin'ny Maharanty Jean Didier, ary noho ny farany dia nametraka ny fanontaniana miantefa amin'ireo zay tompona andraikitra moa ny tenany dia ny hoe ho entina aiza ity firenentsika ity hoy ny fanontaniana izay napetraky ny Ingia Fernancello. Fa i Marie Marceline Rasoloarisoa kosa dia namoaka ireto sary ireto ary nampahafantariny fa ireto sary ireto dia fampiofanana ara-teknika ireo ankizy sy ny vehivavy voafonja ho fanohitra fa tsy ho vesatra hoy hatrany ny fanambarana izay nataony. Ireto sary hitantsika ireto moa dia prison de Diego, fitsidihana tena nanamarika izany fampiofanana izany no hitantsika ireto. Tena isorana manokana izy ireo satria izany prison izany dia toeram-pananarana sy toeram-panarenana koa dia rariny loatra raha toa ka omena fampiofanana ara-teknika ireo ankizy sy ny vehivavy voafonja. Zay ihany koa ny namarana ny video tsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navita nahay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka tsy maintsy hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy hajaina Gaby hoe tsao amin'ny manaraka indray io. Sady mirary ny soa sy ny tsara ho anareo rehetra. Andriamanitra manankarim-pahasoavana ny no hanome tombonandro isika tsirairay avy ary hanome fanambinana sy fahombiazana ho antsika amin'ny ity tontolo andro mahafinaritra ity.